Ya, ampifaliana indray no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity vidéo manaraka ity vidéo fa 20 isika izao. Androany dia ety am-piandohana dia efa mirary soanao sady amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy. Androany tsika dia hijery loha hevitra anankiray mahakasika ny amin'ny hoe matetika tokoa tsika raha lasaina bavy ary havana malala eo amin'ny fiainana andavanandro dia mangataka amin'Andriamanitra tsika. Tsy fahotana akory mangataka amin'Andriamanitra, zay no lazainy any Matthieu 7:7 any milaza manao hoe zay mitady no ahita, zay mangataka no omena ary zay mandondona no voahana. Tsy fahotana mihitsy zany mangataka amin'Andriamanitra. Ary izay koa no lazainy hoe mangatamiko izy dia omeko lovanao Jentilisa ary ny farany tany omeko fanananao. Fa antian'ity zay le hoe isika mihitsy no mangataka, mila zavatra amin'Andriamanitra, misy zavatra ilantsika amin'Andriamanitra. Fa androantsika fanohitra kely amin'izay ny loha-hevitra omenantsika. Ny zavatra tiana ampitaina amintsika dia hoe misy fotoan'Andriamanitra mba mitady zavatra avy ety amintsika. Tsy hoe akory hoe manantro izy. Andriamanitra dia tompony zavatra rehetra, tompony ny hery rehetra. Fa misy fotoan'Andriamanitra mitady an'izay zavatra izay amintsika tsirairay avy. Inona nga zany hoy ianao? Dia atombontsika zany ao amin'ny Deutéronomia 10:12. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa ny ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra. Zay zany le zavatra ilain'Andriamanitra eto. Inona le izy teo? Inona moa ny ilain'i Jehovah Andriamanitra aminao afa-tsy ny atahotra an'Andriamanitra? Fatahorana an'Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra zany ho eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Fatahorana an'Andriamanitra. Rehefa hoe manompo an'Andriamanitra zany dia tena ilaina mihitsy le fatahorana an'Andriamanitra. Ary io izy manao hoe handeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy ny hanompo azy amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra. Zay tokoa no didy lehibe indrindra sady voalohany indrindra. Matoy izy io ny klasena mihitsy hoe didy lehibe sady voalohany dia tena hoe mitana ny anjara andraikitra lehibe mihitsy zany eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra zay didy izay eo amin'ny fanompoan'ny olona an'Andriamanitra. Didy voalohany, didy lehibe indrindra. Ka zasy ianao zany rehefa hoe hanompo an'Andriamanitra zany dia mila fatahoran'Andriamanitra. Ny dikany hoe fatahoran'Andriamanitra ozy ny Baiboly dia hoe fatahoranan'i Jehovah ny fanalavirana ny ratsy na hoe fanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Mifady ny ratsy zany ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Raha mahita olona ianao matahotra an'Andriamanitra, manana fatahoran'Andriamanitra dia mifady ny ratsy. Fa tsy hoe biby akory Andriamanitra ka hoe Andriamanitra indray ve tokony atahorana? Tsy zay le izy. Efa sansa hafa indray zay resaka zay. Fa tianambara eto dia hoe le fatahoran'Andriamanitra eto hoe mifady ny ratsy, mankatoa ny teniny, mametraka azy tena hoe tompo, Seigneur, Jehovah tompo. Zany hoe tena apetraka amin'ny hoe Andriamanitra manana ny voninahiny mihitsy Andriamanitra. Apetraka amin'ilay hoe izy hoe tompony izao rehetra izao. Amin'ny andiny hafa moa dia hoe maître mihitsy, maître. Ka le hoe zay nahatonga an'i Jesosy ny teny manao hoe misy olona maka ny voninahitr'Andriamanitra, maka ny voninahitr'Andriamanitra ren'le hoe antsoina hoe Monseigneur reny. Tsy tokony hisy antsoina hoe Seigneur zany fa Andriamanitra ihany, satria izy ny tompony voninahitra, izy eo amin'ny sommet. Dikan'izany dia hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, tsy misy afaka maka azy. Zay le teny italiana moa zay le hoe soli deo
gloria. Zay le izy ka io zany io zavatra io de tian'Andriamanitra mihitsy zany hoe izy nomena voninahitra fa tsy mety amin'ny olombelona moa io memena voninahitra torotorana voninkazo io fa lasa manipototra akondro aminy indray no de lasa mampienjera azy na samy hoe mampirehare azy. Zay le hoe tokony Andriamanitra foana zany mena voninahitra amin'ny zavatra rehetra ary zay ilain'Andriamanitra zay matozy no teny eto hoe hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra zany hoe tena mitsaoka an'Andriamanitra mihitsy homena voninahitra apetraka amin'ny plasy misy azy mihitsy izy. Zay ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika. Tsika mangataka vola amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra meo vola misy trosan'olona tiako efaina mba inon'Andriamanitra aiza ny lalana de tsy somana milatsaka avy any an-danitra ntsony fa ohatra hoe misy olona irahan'Andriamanitra takany tamin'ny andron'ny Elia mpitondra tena namelona azy olona irahan'Andriamanitra reny takany le mpitondra tena ihany ko zay hoe Elia mpaminany irahan'Andriamanitra ho any aminy hitsodrano azy hivavaka ho azy ampisy fahagagana ampitombo ny diloilo sy ny koba atao amin'ny barika de ohatr'izay zany le zava-misy ka ndraindray tsika misy fotoana tsika mangataka amin'Andriamanitra de eno tsy fahotana nge ho amin'ny mangataka amin'Andriamanitra efa misy zavatra ilain'Andriamanitra amintsika ihany ko. Manarak'izay akoatrany hoe matahotra an'Andriamanitra mivady ny ratsy tian'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra amin'ny fanahintsika rehetra de lazainy ihany ko hoe mila atolotra an'Andriamanitra mihitsy fontsika. Atao amin'ny bokin'ny Oabolana zao ny voalaza atao amin'ny Oabolana 23-26 Oabolana toko telo amby roapolo andiny fahina amby roapolo milaza manao hoe anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Le fontsika mila atolotra atsika an'Andriamanitra atolotsika ao an'Andriamanitra mihitsy fontsika tsy tokony hisy efitrefitra fiavonavona folentika fakamangidy mitsimoka fanaratsiana fielona tsy tokony hisy an'izany ny fontsika. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny Matteo 5:9 any milaza manao hoe sambatra ozy izy ny madio am-po fa izy ho ahita an'Andriamanitra. Tanao fa mifandray le tenin'Andriamanitra rehefa madio ny fontsika mahita an'Andriamanitra tsika ary inona moa no andaniana amby hivavaka eo raha ohatra ka hoe tsy zay no tena hoe tadiavantsika an'Andriamanitra e. Andany andro ampijaly tena andany fotoana hoe olona tsisy atao fa matombo vavaka manoka fotoana manokana ny fanorantenantsika mihitsy hoe hanompo an'Andriamanitra de diovina zany ny fo mba tsy ho tratran'le hoe vavabavapontsika. Akoatra ny fontsika lazain'ny ten'Andriamanitra ny boky Mika misy zavatra vitsivitsy koa reto zay takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra ho amin'ny milan'io fa tsy hoe ny pastera. Andriamanitra ny mila an'izay ary tokony homena azy zay. Mika toko 4:9 ry olombelona efa naseho anao zay tsara ary inona moa ny ilain'i Jehovah aminao fa tsy zao ihany dia ny anao ny marina sy ny ho tia famindrampo ary anaraka an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Mazava be ny teny ambara inona moa ny ilain'i Jehovah aminao izy afa-tsy zao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindrampo ary anaraka an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Le fahamarinana zany tena tsy afaka mihitsy fa tsy maintsy eo foana rehefa hoe manompo an'Andriamanitra zany rehefa hoe am'fanjakan'Andriamanitra zany de ny manao ny marina tia famindrampo manaraka an' Jehovah Andriamanitra amin'ny fanetretena. Raha fitiniko zany le izy teo de zao hoe ny ilain'Andriamanitra amintsika matahotra an'Andriamanitra. Inona moa ny ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao izy any amin'ny bokin'ny Deutéronome toko 12:10 zay nivakitsika teo. Zay le tenin'Andriamanitra teo hoe inona moa izy ny ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny hatahotra an' Jehovah Andriamanitra ao izy ary andeha amin'ny lalàny Deutéronome toko 10:12 hatahotra an' Jehovah Andriamanitra ao andeha amin'ny lalany rehetra
ho tia azy amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fananao manontolo. De faharoa manarak'izay a efa hitantsika teo ihany koa ny hoe atolotra an'Andriamanitra ny fontsika, anaka atolory ihany fona farany izay nijerevantsika teo de hoe ilaina manao ny marina, tia fanondram-po ary manompo an'Andriamanitra sy manaraka ny Jehovahandriamanitra amin'ny fanitretena. Rehefa tanterakitsika zay a de ankasitrahantsika eo anatren'Andriamanitra, zay ny tena izy le hoe ankasitrahana. Be deaibe ny olona manompo a, be deaibe ny olona mivavaka fa vitsy ny ankasitrahan'Andriamanitra. Kaina sy Abela samy nanatitra fanatitra, samy niseho teo anatren'Andriamanitra e, fa zao a vitsy le tena hoe ray ihany ny ankasitrahana de fanatitra Abela. Misy zany ny ankasitrahana de misy tsy ankasitrahana. De zay ndray ary ny mampahirezana amin'antsika androany a, tanterao zany a, andeha ho ampiaritsika amin'ny fiainantsika andavanandro zany a, de ho sambatritsika ary tena hoe ahita voninahitr'Andriamanitra.